Ary maranantsika ny tontolon'ny baolina kitra amin'ity ariva ity dia iresaka ny faritra avy any Nosy Varika isika satria dia isan'ny manana mpilalao ihany koa zany faritra zany dia lavitry ny renivohitra ary tonga teto an-drenivohitra izy ireo tamin'ity faran'ny herinandro ity izay nandrato lalao ara-pirahalahiana tamin'ny ekipan'ny distrika ny Antananarivo faharoa ramatoa volamiranty izay anisan'ny kandida solombavam-bahoaka any amin'izany faritra Nosy Varika izany no tomponantoka amin'ny fitondrana ireto tanora avy any Nosy Varika ireto Sambany ho azy ireo no niatrika zany lalao zany tamina kianja synthétique satria dia tetsy amin'ny kianja plus tetsy amin'ny bypass no nanatanterahana izany fifaninanana izany. Hitondra ny anjara birikiny amin'ny fikarakarana ny tanora eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ramatoa volamiranty kandida solombavam-bahoaka avy any Nosy Varika. Nandritra ity herinandro ity ary dia nivahiny teto Antananarivo ny ekipa voafatin'ny Nosy Varika eo amin'ny taranja baolina kitra izay nanao lalao ara-pirahalahiana. Voalohany indrindra aloha dia ny tanjona voalohany ao anatin'izay fampakarana an'izy ireo ety amin'ny renivohitra Madagasikara izay dia matanora azy ireo dia tsara ny ananan'izy ireo fifanakalozana bebe kokoa satria raha ohatra ka hitondra an'izany hoe fampiroboroboana ny sehatry ny fanatanjahantena ao amin'ny toerana anankiray izay Nosy Varika moa zany eto dia mazava ho azy ilana an'izay fifanakalozana traikefa izay ahafahana manatsara ny fahaiza-manao an'ireo tanora ireo. Izay aloha zany ny voalohany indrindra satria ny kandida volamiranty dia efa teo akaikin'izy ireo hatrany nanombohany tournoi teny anivon'ny distrika tao Nosy Varika jusqu'amin'izao fampakarana an'izy ireo zao satria ny fanatanjahantena izay dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny tanora ho fitezana azy ireo. Ny solombavam-bahoaka volamiranty moa zany dia mazava ho azy amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy izay dia mijery ny sosialim-bahoaka voalohany indrindra izay ny lara-pameana ao anatin'izay sosialim-bahoaka izay eo ny fanatanjahantena ny tanora izay maro anisa tokoa eo anivon'ny distrika Nosy Varika ary izay kitra ifahara amin'ny fampandrosoana Nosy Varika. Manarakaraka izay ihany koa dia eo ny fampianarana izay milana ihany koa ny fanatsarana sy ny fifanakalozana amin'izay traikefa izay manaraka indray moa ny anatanterahana an'izany fa raha ny sehatra fampakarana an'ireo avy any Nosy Varika izay dia ny dingana manaraka dia ny fifanakalozana ankoatran'ny tanora zany dia isy ihany koa ny fifanakalozana eo amin'ny fikambanam-behivavy izay solotena ny fikambanam-behivavy Nosy Varika andray anjara ety Antananarivo hifanakalo amin'ireo fikambanam-behivavy izay efa manana traikefa izay ety Antananarivo. Sambany teo amin'ny fiainan'ireo tanora avy any Nosy Varika no nanitsaka izany kianja synthétique izany. Amin'ny ankapobeny aloha dia sarosarotra ihany milalao amin'ny terrain mbola sy nahazatrany satria aminay agny zany dia sy dia manana synthétique ohatran'io zany izay fa dia fasika foana zany ahitra foana zany agnombarany anazy dia misaotra ny madamo koa zany nitondranay aty mba ahitany zava-baovao. Amalao terrain synthétique aloha zany dia vao androany nanaovanay avy any Nosy Varika ny baolina eo amin'ny terrain synthétique. Zahay moa zany anisan'ny faly dia faly amin'ny fikarakarana ny madamo volamiranty nisan'ny candidat député any amin'ny faritra Nosy Varika satria mbola sisy ny zavatra ohatran'izao zany tany amin'ny distrika Nosy Varika raha sy nisy ny madamo volamiranty izay nitondra anay aty amin'ny anivon'ny Tananarivo satria na dia aminay mbola maro dia maro mbola sahitantsy Antananarivo fa ny fikarakarana volamiranty zany dia tonga soamasara tsara isorana moa izy amin'izay fikarakarana izay fa tonga soamasara ary nahafinaritra dia nahafinaritra ny fikarakarana ary ny fandraisana koa mampampitanteraka. Nandritra izao fandalovan'ny ireto tanora mpilalao baolina kitra avy any Nosy Varika ireto izao dia niatrika tamin'ny ekipan'ny distrika ny Antananarivo faharoa izy ireo nandritra ny lalao ara-pirahalahiana izay natao omaly tetsy amin'ny kianja ny plus tetsy amin'ny bypass. Nivoaka nandresy tamin'ny isa 300 iry zareo avy any Nosy Varika tamin'ity fihaonana ity. Araka ny fandaharam-potoana nambaran'ireo mpikarakara dia androany alahady dia nijery ny lalaon'ny telma coupe de Madagasikara tetsy Mahamasina ireto tanora ny Nosy Varika ireto. Araka ny fantatra dia rahampitso izy ireo no iverina any Tanindrazany.